Ahoana raha ny fiainan'ireny olona tsy mivavaka ireny? Raha misy tsy mety ataony izany eo amin'ny fiainana dia aiza izy ny mangataka famondram-po sady manamelo tena foana. Raha misy olana fahadisom-panantenana na alahelo dia aiza ny miantoraka. Satria izaho izao dia tena resy lahatra mihitsy hoe mahazo hery rehefa mivavaka raha tonjo olana. Ireny olona ireny ve izany dia tsy mino fisian'ny fanahy. Nefa dia mino hoe saina vatana fanahy, corps âme esprit, na ny Ntaolo aza dia milaza fa ny fanahy no maha olona. Dia na toa hoe tsy mino ny fisian'ny fanahin'Andriamanitra koa raha dia tsy mino koa izany na dia ny fanahy ratsy aza hoe ity trano ity dia misy lolo, ity olona ity dia misy raha avy tan-javatra. Dia ireny olona ireny ve izany dia miaina fotsiny ho eto, mihinan-kanina dia miasa dia maty, dia izay fotsiny ve izany ny tanjona fa tsisy ilay fiainana mandrakizay. Dia ireny olona ireny ve dia mieritreritra hoe zavatra rehetra rehetra dia tonga ho azo teo? Tena tsy azoko.